ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ry havana dia araka izay hitantsika eo amin'ny Genesis toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Genesis toko 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ary Abrahama: Jehovah Tompo, inona no omenao aho? Fa izaho mandroso fahanterana nefa tsy manan-janaka, ary ny ho tompony ahy dia Eliezera avy any Damaskosy. Ary koa Abrahama: indro izaho tsy nomenao faran-dimby, ka indro ny anankiray amin'ny ato an-tranoko no andova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe: tsy andovanao izany, fa izay aterakao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ilay izy ka nanao hoe: jereo angeny lanitra ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an Jehovah izy ka dia nisainy ho fahamarinany izany. Amen. Araka izany ry havana dia ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Izany no hitantsika amin'ny soramandry mamitina ity ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo ity, ary fahamarinana telo lehibe indray ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao ho Jehovah tamin'ny Abrahama. Izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao ho Jehovah tamin'ny Abrahama. Hitantsika izany eo amin'ny andininy voalohany. Raha verina vakiana toy izy manao hoe: rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Eto ravantsika dia mahita fa Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia tena miresaka mivatana amin'ny Abrahama. Ary eo amin'ny andininy voalohany misy teny hoe: ary rehefa afaka izany, izany hoe ilay toko 410 no ambarany amin'io. Abrahama nanafaka ny Lota teo an-tanan'ny mpanjaka hafa firenena. Dia mazava ho azy fa mety matahotra Abrahama, matahotra izy hoe mbola hanao valifaty, tsy hamela azy amin'izao fotsiny ireo olon'ireo fa mbola hiveriny ireo satria resiny. Dia izay no mahatonga n'Andriamanitra eto milaza hoe: aza matahotra hozy izy ry Abrahama. Matahotra ny fiarovana azy izy, ary izay no mahatonga n'Andriamanitra milaza hoe: izao izy no ampinganao. Izany ampinga izany ry havana dia bouclier, ren'le sahafa be entin'ny mpitandro ny filaminana hiarovany ny torabato sy ny toy izany ireny. Izany ny atao hoe ampinga. Ka hoy Andriamanitra hoe: izany fiarovana ho anao, izany fiarovana ho anao, fa aza matahotra ry Abrahama. Ary tsy izany ihany fa izao koa izy ny valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ny atao hoe valim-pity fanahoana, izany hoe valin'ny fitiavanao. Abrahama mantsy ry havana matoy izy nanaiky hiala sy hiala tamin'ny taniny sy ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany, dia misy fitiavanao, mahatonga anazy manana izany fahafoizana lehibe izany, fa tsisy olona mahafohifohy izany fotsiny raha tsy misy fitiavana. Dia izay mahatonga an'Andriamanitra hoe: ho valiko, omeko valim-pity ianao ka ny valim-pity lehibe indrindra ho anao ozy izy dia taddio fa izao mihitsiny. Andriamanitra mihitsy izany ilay fanomezana lehibe indrindra izay omena any Abrahama araka ny ambara eto. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mandraka ankehitriny koa ry havana dia tadidio fa mbola izany ihany. Isika koa dia tadidio fa Andriamanitra no ampingantsika. Andriamanitra no ampingantsika. Izany hoe Andriamanitra no fiarovana ao antsika. Maro be ny olona amin'izao fotoana izao no mitady fiarovana, mandeha maketsy mandeha makeroa, mitady an'izao rehetrarehetra mba hahafahana miaro. Ary misy aza tena tsy maintsy manakarama olona maro mihitsy mba hiaro azy satria matahotra ny ainy, matahotra ny fiarovana azy. Tsy hoe fahotana akory izany, fa ny tena mpiaro antsika izay itokitsika dia Jehovah. Andriamanitra no ampinga antsika izy, ary miaro antsika amin'ny zanantsika amin'ny rehetrarehetra rehefa ny ratsy izy, miaro antsika amin'ilay ratsy izy. Ary tsy izany ihany fa izy mihitsy
no valipity izy mihitsy zany ny karazana hoe cadeau fanomezana lehibe indrindra Andriamanitra zany ny fanomezana lehibe indrindra tsy misy ataoko ambony noho ianao indraindray manko tsika mampitany tena antsika eo anatrehan'ireo olona manan-karena ohatra na koa hoe ireo olona ratsy fanahy dia tena mahatsiaro ny tena antsika ohatrany hoe fadiranovantsika mahantra indrindra isika mahita le ratsy fanahy dia tadidio ry havana amin'ity ity fa tena manana ny tsara indrindra ianao dia ilay Andriamanitra ilay Jesosy Kristy izany no atsika Jesosy no atsika ary zany natonga nirantsika hoe Jesosy no anjara soa izay mahafa-po tokoa soa tsy manam-paharoa ay Jesosy ampizay tsy voateranana ny zavatra rehetra ianao tsy voateranana trano ianao nanana fiara ary tsy olana izany ny zava-dehibe indrindra dia izao ny lehibe indrindra no anananao dia Jesosy Kristy ilay Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatintsika ataovy fifalianao zany ry havana ataovy fifalianao zany ary indraindray manko ny olona rehefa manatona an'Andriamanitra dia lasa fanantenan-javatra fotsiny no anarahana an'Andriamanitra miandrandra fitahiana miandrandra vola miandrandra arena miandrandra fahasalamana miandrandra ny zavatra rehetrarehetra fotsiny raha ety amin'izao tontolo izao ihany no anatenantsika an'Andriamanitra dia mahantra raha samy mahantra indrindra sika ry havana fa tsy izany no zava-dehibe indrindra fa Andriamanitra mihitsy rehefa azonao ane Andriamanitra dia azonao daholo koa ny zavatra an'Andriamanitra rehetrarehetra zay ndre ny dikany ary Andriamanitra ry havana inona moa no zavatra eto amin'ity zao tontolo izao ty ka azo ampitahina hoe lehibe na tsara lavitra moatra no Andriamanitra ka izay no natokan'Andriamanitra nampaherany Abrahama hoe izao zo ny valipity izao ny fanomezana lehibe indrindra izay ho anao tambiny fitiavanao izao mihitsy dia izany koa nampaherezana antsika amin'ity an'io ty tsy mitady zavatra afisika mety tena hoe milamina be ny tokantranonao tsara zany fa ambonin' zany mihitsy aloha Andriamanitra mety tena mahay ny zanakao azo embara hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra zany fa tsy zany ny zava-dehibe indrindra fa Andriamanitra mihitsy ny zava-dehibe indrindra ilay Andriamanitra zay miara-monina sy mitoetra aminao ary mila mahatsapany zany tsika ry havana mila tonga sainany amin'izany tsika fa raha voatsy zany ny faharesen-dahatra ao anatintsika dia azakazaka tsika hijerijery etsy sy visy havadana eritreritra hoe mahantra inona moa zay za inona moa zay ananako ary zay no hitantsika rehefa vao ambarany Abrahama hoe inona moa zay ananako fa inona moa zay za zara zavatra vato boribory zany hoe tsy niteraka ao zay ho hitantsika eo zany rehefa fo fa dia izay aloha ataovy fantatra ao ataovy resy lahatra ianao fa zao Andriamanitra no valipity lehibe ho atsika ny fantany napetraka amiko sy aminao ary zany dia izao tsapanao ve resy lahatra ve anao fa Andriamanitra tokoa no fiarovana sy valy soa lehibe indrindra ho anao mitaonanao ary havana amin'ity an'io tya mba tena hanaiky amolotra ao ka ilazo hoe Andriamanitra ao manana ny tsara indrindra ka iamanana anao ay Jesosy ampizay dia angatao mihitsy fanay masina nanokatra ansaintsika atapatsika sy ananantsika faharesen-dahatra ny amin'izany ry havana fa le maha-olombelona manko dia mifatoka amin'le maha-olombelona sy aranofo foana ihany dia manao fampitahana amin'le aranofo dia lasa kivikivy fa dia angatao ny fanay masina hitarika antsika ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe tsy Eliezera fa ny ateraka ao izay toy ny kitana eny amin'ny lanitra ny isany no andovanao ho Jehovah tamin'ny Abrahama tsy Eliezera fa ny ateraka ao izay ho toy ny kitana eny amin'ny lanitra ny isany no andovanao ho Jehovah tamin'ny Abrahama hitantsika izany amin'ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy efa nambarako teo moa fa hitantsika eto zany hoe nambarany Abrahama inona moa zay izay inona moa zay fiainako zany eo izy zavatra tsy manana na inona inona ny mba nomenao ao izy za efa antitra tena hoe lany tamingana aho lany taranaka ny fananatra zay ananako reny ao izy zavatra Eliezera avy any Damaskosy Eliezera avy any Damaskosy izy no andovan'ireo izy dia zaho tsy nomenao farasy dimy ka zay tsy maintsy zay ato an-trano koa toy nandova aho izy zany ambarana mandinin'ny fahatelo fa Andriamanitra ny teny ianao no mieritreritra an'izany ry Abrahama zany ny raisonnement anao zany ny faharesen-dahatra ao fa tsy zany ny planako aminao tsy izany mihitsy ny planako aminao fa izao ianao dia hiteraka
de zay olona ateraka ao izay no andovanao izy de nentin'andriamanitra izy mivoaka hoe ndao ary ndao enao entiko mivoaka ariva zany ny andro mazava ho azy tamin'io fotoana io de nasian'andriamanitra nijery izy hoe jerevo atrakao ny lohanao kitana marobe nitany vo isanao reo izy ohatran'ireo nisan'ny taranakao izy ohatran'ireo nisan'ny taranakao zay nataon'andriamanitra nanofinofy nampahitan'andriamanitra hoe tena samy hafa mihitsy zany le projet an'andriamanitra sy le faharesy le eritreritry Abrahama neny Abrahama Eliezera ny eritreretiny Eliezera zany no andova azy ny Andriamanitra indray de zao taranakao zay aterakao sady ohatra ny kitana no isany izay no andovanao izy zay no andovanao inona ravana ny lesona sika tsoahana avy amin'izany tsy mitovy mihitsy ravana ny fomba fevitr'Andriamanitra sy ny fomba fevitritsika olombelona tena mifanalavitra ohatran'izany mihitsy ary zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny avo lanitra sy ny tany izy ny alaly ny elanelan'ny fisainako sy ny fisainanareo indraindray tsika mety mandalo olana angamba ianao mety mandalo olana de amin'ny maha-olombelona de mijery n'le olana amin'le fomba fijerin'olombelona hoe ohatran'izao ny fivahan'io de inona moa fa de zao zany ny afarahanyio de zao zany Andriamanitra ravana manana zavatra lavitra be zay tsy azony sainao eritreretina mihitsiny tsy azony sainao eritreretina ary tena mety ho fahasoavana ngeza be aza no ambadika olana zay atrehanao io satria ain'Andriamanitra ataony mampiasa ny zavatra rehetra hiara iasa azo izay ty azy ary zany tsy atahorantsika miaraka amin'Andriamanitra satria any azy ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray ry havana zay rehefa nijova volombelona izy hoe hanao mpitandrina tena natahotra izy ary na niasany teo aloha raha tsy fony alana mihitsy satria natahotra izy hoe ho sahirana hijaly ahantra amin'le fomba fandrefin'olombelona ka amin'le mason'olombelona zay no ijerevany azy fa de zao rehefa nanao izy de nijova volombelona izy ny zavatra rehetra tsy azoko tamin'izany asa ozy izy no azoko rehefa nanao ny asany mpitandrina ary tena hitako mihitsy ozy ny alavitra ny lavitra be tamin'le zavatra ny eritreretiny zany ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy tena tahaka zany io Andriamanitra io ravana zany hoe natonga ny soatra masiny teny mahay manao mihoatra lavitra no zay verintsika sy ankatahantsika izy ary zany no mahatonga antsika afaka tena hanofinofitsika miaraka amin'Andriamanitra satria tena mahavita zavatra lehibe tsy takatry ny saina io Andriamanitra io tena ny tanterahany tena ny tanterahany maro any ravana ny zanaky Abrahama raha mijery zany zao tsika ohatra fotsiny hoe ny silamo ane zany zao de efa avy amin'ny taranaky Abrahama avy amin'ny Ismaely maro be ane zany de tahaka n'izany koa ny amin'ny jiosy ary mbola taranany amin'ny finoana azy ny kristianina maro de maro ny tanterahan'Andriamanitra ny teniny izy mieritreritra hoe Eliezera fa Andriamanitra tena manana zavatra hafa plan lehibe mihitsy ho an'ny fiainantsika ary tena zany mihitsy ianao zao mieritreritra hoe manompo an'Andriamanitra ianao de nieritreretinao de hoe tompo inona no hoanina inona no sotronay inona zao nen'Andriamanitra ny plan no anao de zao tsy ny eto tany ihany tsy le zavatra hoanina androany sarapitso ihany fa tena no mandrak'izay anao mihitsy ny eritreretiny manana fiainana tsara lavitra izy zay ho manina ho anao any am'izany mihitsy ny eritreretiny ary zay no mahatonga anazy sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety ambonin'ny tany ny fomba fijerin'ny Abrahama ve le fomba fijeriny miondrika amin'ny tany fa rehefa natraka an'Andriamanitra ny lohany ka nahita ny mandrak'izay izy nahita ny tany an-danitra izy de afa mihitsy ny fiovan'ny zavatra rehetrarehetra ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe inona ny zavatra mety hoe eritreretinao amin'izao fotoana zao na angatanao amin'Andriamanitra mitondanao ary havana ino fa mahay manao mihoatra lavitra noho io zavatra eritreretinao io Andriamanitra ary manana planina tsara lavitra mihoatra noho izay eritreretinao ny amin'ny fiainanao izy fa matoky azy ary angatao ny fanahy masina nametraka ny fatokiana feno ao anatintsika ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe nino izay nylazainy Jehova i Abrahama ka de ny saina ho fahamarinana izany nino izay nylazainy Jehova i Abrahama ka de ny saina ho fahamarinany
izany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahenina farany. Raha verina vakina tozy manao hoe ary nino an' Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinany izany. Etsika ravana dia mahita fa rehefa nasian'Andriamanitra ny andrandran'lanitra Abrahama dia nahita ny abetsaky ny kintana. Dia ozy Andriamanitra eo ohatran'ireo no isan'ny taranakao izy. Dia nino i Abrahama? Tsy nisalasala izy fa nahatoky izy hoe zay zany manaika mino aho fa tena ho tanterahan'Andriamanitra tokoa zany na dia efa antitra azy izy. Any amin'ny Romanina toko 4 rehefa mitantara an'io Paoly dia ambara mihitsy hoe na dia efa toy ny maty aza ozy ny kibony Sara dia nino izy teo anatrehany Andriamanitra izay ninono izy dia Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy, mahay manangana ny maty. Tena nino zany Abrahama, tena nino izy ary zava-dehibe io satria nahoana eto zany tsika dia mahita fa ny finoana izay nanan'ny Abrahama zany no nanamarinana azy. Tsy nisy zavatra nataony nahazahoany fanamarinana, tsy nisy lalàna nomena azy nasiana ny tandremany nahazahoana fanamarinana, fa ny finoana izay nananany no nahazahoany fanamarinana. Ary ampiasain'ny Paoly foana io tantara io, entin'ny Paoly mandresy lahatra ny jiosy sy ny kristianina tamin'ny epistily izay nisoratany. Raha mijerytsika zao ny romanina tahaka izany koa ny galatianina dia ampiasainy foana io tantara io hoe jerefo izy Abrahama, izy ilay ambara hoe rainy mino, tsy mbola nisy akory ny didy, tsy mbola nisy ny lalàna, fa nino izy dia no hamarinina. Zany hoe ny finoana zany no hanamarinana ny olona fa tsy ny didy sy ny lalàna sy ny fitsipika samihafa izay nomeny Mosesy efa 400 taona taty aoriana ozy. Ary zava-dehibe ravana ny andrenesantsika an'izany sy ahafantarantsika an'izany fa tena ny finoana tokoa no nanamarinan'Andriamanitra any Abrahama. Ary tsy zavatra hoe foto-kevitra ny testamenta vaovao fotsiny izany, fa foto-kevitry ny testamenta taloha ihany koa rehefa jerevanao ny tantaran'ny Abrahama. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Izao fotoana izao ry havana tena marobe mihitsy ny fiangonana izay mitondra ny olona indray hiverina amin'ny lalàna, mitondra ny olona indray hiverina amin'ny fitandremana ny didy samihafa mba hahazahoana fanamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Tandremo ny finoana ihany no hanamarinana ny olona. Ary efa hitantsika tamin'ny tantaran'ny Abrahama zany, hamafisin'ny testamenta vaovao zany, fa tena ny finoana dia ny finoanao ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, izay ihany no ahazahoanao fanamarinana. Tsy misy akoatran'izay. Na ho aiza ianao na ho aizaka hitady fanamarinana, ozy ianao hoe za mila manao akanjo tahaka an'izao dia mila ohatran'izao ny toetrako dia ohatr'izao ny fietsika ataoko dia reto avy ny zavatra tandremako dia reto avy ny didy tsy maintsy arahako sy ataoko sy ohatr'izao, dia mitenanao fa hanamelo tena foana eo ianao satria tsy ho vitanao zany, tsy ho vitanao zany. Fa ny antsika dia izao ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Maty teo ambony hazo fijaliana izy hitondra ny fahotako, voavelany eloko, azoko ny famonjena. Izay no hamarinan'Andriamanitra antsika dia tongava aminao arak'izay inonao, dia izay no ananantsika famonjena. Dia tsy midika akory zany rehefa mino zany dia afaka manao ny faharatsiana rehetrarehetra kosa, fa mbola fampianarana hafa mihitsy indray zany. Fa ny finoana izay ananantsika azahoantsika famonjena dia mitarika antsika koa andeha amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zany hoe efa vokatra ilay famonjena zany ilay fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy hoe ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra no azahoana famonjena. Zavatra roa samihafa mila avadika tsara zany. Fa ny anankiray izay tiako saritana ny saintsika koa nefa anatin'izany dia hoe nino i Abrahama teo anatrehan'ny teny fikasan'Andriamanitra ary tsy nisalasala izy. Ianao koa ry havana, manahoana ianao eo anatrehan'ny teny fikasan'Andriamanitra izay ambarany aminao? Mino ve ianao? Tsy misalasala ve ianao? Raha miteny aminao izy manao hoe hanasitrana anao hamonjy anao hanafaka anao hiaro anao ozy ianao ka efa ela loatra, ka tena sarotra loatra, tena tsy azo ny saina eritreretina loatra, manana finoana ry havana dia ho hitanao fa ho hamarinan'Andriamanitra ianao, ho tanterahan'Andriamanitra aminao izay inonao. Ny fanontaniana mipetraka amiko kosa aminao ary zany dia izao, mino ve ianao fa in'Andriamanitra taony zavatra rehetra? Mitaonanao ary havana tena metraka ny finoana ao amin'i Jesosy Kristy, aza miantehitra amin'ny zavatra hafa azo mpamonjena ry havana. Fa tsy misy na inona na inona azo mpamonjena faranisy zany tsy nandefa ny zanany no faty teo ambony hazo fijalian'Andriamanitra. Mety era amin'ilay asa mpamonjena izay nataony teo ambony hazo fijaliana ho anao
sy ho fa iny ihany no azo antoka ny rano latsaka no manadio antsika sy mampiavana antsika amin'Andriamanitra ka ananantsika antoka ny mandrakizay. Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia izao voalohany izao no ampinga sy valim-pity lehibe indrindra ho anao ho Jehovah tamin'ny Abrahama. Andriamanitra ravana ny mpiaro antsika ary izy mihitsy ilay fanomezana lehibe indrindra izay omena antsika. Rehefa manana an'Andriamanitra ianao dia efa manana ny zavatra rehetrarehetra. Atao fifaliana ho anao zany hoe manana an'Andriamanitra, nefa mananao Jesosy eo manana anao, ka tsy ahoaka zany rehetrarehetra zany, sambatra ho manana anao, anjarako eto an-tany. Zany ny iran'ny mpanakanontsika. Ny faharoa, tsy elezera fa ny ateraka ao zay ho toy ny kitana eny amin'ny lanitra nisany no andovanao ho Jehovah tamin'ny Abrahama. Tsy araky ny eritreretintsika tsy araky ny eritreretintsika ny planin'Andriamanitra ravana fa aza matahotra fa tsy araky ny eritreretinao fa mihoatra lavitra noho izay eritreretinao no azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao ary ataon'Andriamanitra manofinofo mihitsika rehefa tena miaraka amin'ny fa matoky azy. Ary ny farany, nino izay lazain'i Jehovah Abrahama ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Ianao koa minoa, aza isan'izay tsy mino fa minoa, tsy mitady famantarana sika tahaka ny Tomasy, fa minona dia tsy mahita azy. Mino izay lazain'ny teny fikasana, fa izay ny mahataranaka Abrahama antsika, taranaky ny finoana, mino tahaka azy koa isika. Ary io finoana io ry havana dia finoana izay entintsika isan'andro hoe mino ny famelan-keloka, mino ny fitiavan'Andriamanitra, mino fa mbola mamindra fo sy miantra amintsika isan'andro ka manavao isamaraina ny famindram-pony Andriamanitra. Ary izay finoana izay no hijorotsika sy hanamarinan'Andriamanitra antsika isan'andro, hananantsika antoka ny famonjena. Ho an'Andriamanitra ry rano voninahitra. Amen.